Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy fa 17 ny volana Martsa 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio dia anambara ny zavatra niseho taty aminay taty aho efa rotaona lasa izay, efa rotaona lasa izay. Satria izany zavatra niseho izany zany hoe Tondra-Drano dia niseho tamin'ny volana Jolay 2021. Dia anio zany no tiany Tompo ambarako aminareo izany zavatra izany. Satria misy fampitandremana lehibe tao anatin'izany zavatra niseho izany. Tena nampatahotra satria nisy maro ny olona maty ary nisy ihany koa ny olona tsy hita izany. Ka hiara hivavaka isika Tompo ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'ny fanahy masina. Hiara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manaja anao Jesosy satria anao no Andriamanitray, mendrika handray ny voninahitra raha eo. Ianao lay fa izy fony mbola tsy ary izao tontolo izao, fony mbola tsy ary ny fanorenana izao rehetra izao. Dia efa teo ianao ray, dia efa teo ianao Jesosy, dia efa teo ianao fanahy masina. Ianao lay telo fa iray, ianao lay masina sy tsara indrindra. Jesosy Tompo, mangataka aminao aho, ka ny fanahy masinao iteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Fanahy masino, raisy ny kontrola ny tenako, satria fitaovanao aho, mpiasanao aho, vazinao aho, tany manganao aho. Fanahy masino, ka ny nofoko angina, tsy anakery tsy anapahefana amin'izao fotoana izao. Ary ny olona tsiraray avokoa izay iaino dia izy ireo ny fanahin'izy ireo koa no hiasa, iaino izay tianao ampitandremana anay anio. Misaotra anao fanahy masino, satria anao ilay fanahy mahery, ilay fanahy mbola ito aminay mandrakariva ianao, mandra-pahataperana izao tontolo izao. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao aho, andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy naiza misy an'izy ireny. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana, ny zanatsipika rehetra izay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapahefana izany fa le vonina amin'ny ranao soa zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka toy ny lavenina ny asa matin'ny Satana dia miverina ny andavaky ny fariafy izany. Fa ianao kosa Tompo no hiaro anay ao ambanin'ny afinao, ao ambanin'ny ranao, satria nao Jesosy dia vato lampy ialofanay. Misaotra anao Jesosy ka ianao isandratra eo anatrehan'izao tontolo izao, satria anao Tompo no asandratra. Ka o Tompo ietry, iena eo anatrehanao, fa misandrata Jesosy ka ianao no hitan'ny olona, fa izao dia fitaovanao fotsiny ihany. Ka mitenena fanahy masino, mitenena fanahy masino, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Aleluia, aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny nolazaiko tery am-piandohana dia nisy Tondra-Drano tety amin'ny Tanana izay misy anay aty zany hoe tsy eto amin'ny toerana misy anay fa ambany kely ny toerana misy anay, zany hoe ao anatin'ny villa misy anay izany. Dia zava-doza no niseho tamin'izany fotoana izany. Anio ny fanahy masina dia tiany ho tantaraiko aminareo ny zavatra niseho ary koa ny tena hoe tiany fanahy masina ampitandremana antsika amin'izany. Satria Andriamanitra dia manangana ny tanany amin'ny tsika tsiraray avy, amin'ny tany tsiraray avy, rehefa tena tafahoatra loatra ny faharatsian'ny zanak'olombelona. Efa mandray ny valikasa
ety sahady isika tompoko, ary raha ohatra ka tsy miova isika dia afobe no miandry. Ry havana, omaly aho dia nangataka teny tamin'ny fanahy masina hoe inona no teny tiany ampafantarina antsika amin'ilay zavatra ho tantaraiko rehefa avy eo. Ry havana, tao amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko 170 no nomeny fanahy masina. Teo amin'ny andininy 120 no nijery ny masoko, dia nanomboka zany novakiko teo ilay teny. Tsy hovakiko manotolo io tenin'Andriamanitra io, fa oka ianao no amaky manomboka hatrany amin'ny andininy 1 mihitsy eo amin'ny toko 170 io, manambara ry havana ny amin'ny fanompo-tsampy. Ny titra eto eo amin'ny andininy 120 dia manambara hoe ny mahatsinotsinona ireo Andriamanitra tsy izy. Tena izany mihitsy no tiany tompo ampafantarina antsika ny amin'ny zavatra ho tantaraiko rehefa avy eo. Tena hoe tsinotsinona ny Andriamanitra tsy izy, ary mbola marobe ny manompo Andriamanitra tsy izy. Ry havana, tsy hovakiko manontolo io verse io, fa horaisiko verse vitsy ihany, dia azavaiko kely anao ny tiany tompo ambara satria efa novakiko io teny io. Horaisiko eo amin'ny andininy 120, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Alaharo eto ny teninareo, hoy ny tompo, asehoy izay fiarovatenanareo, hoy ny mpanjakany Jakoba. Amen. Ry havana, ny fanompo-tsampy izany, ny mpanompo-sampy izany, tsy mahalala ny zavatra ho avy, tsy mafantatra. Andriamanitra no mahalala, Andriamanitra irery ihany. Ary eto koa eo amin'ny andininy 420 dia miteny tompo hoe indro tena tsinotsinona ianareo, ary ny asanareo dia tena namany zavapona, fa vetavetana ny fidianana anareo. Manambara ny tenin'Andriamanitra fa tena zavapona ny asan'izy ireo, ny mpanompo-sampy zany. Dia eo amin'ny andininy 720 ka hatramin'ny 720 ho vakintsika. Izao no voalohany izay milaza amin'ny ziona hoe indreo izy manome mpitondra teny soamafaly ho an'i Jerusalema ao. Dia nijery aho kanjo tsy nisy na iza na iza, eny tsy nisy mpanolontsaina tamin'ny izy ireo, ka tsy misy afaka maliay raha manotany azy aho. Indro zavapona avokoa izy rehetra, tsinotsinona ny asany, rivotra sy zavapona ny sampiny voarendrika. Amen. Ry havana, tena zavapona izany ny sampiny, zavapona ny sampiny mpanompo-sampy. Anio ry havana ny tompo no nivavaka dia nangataka tamin'ny fanahy masina hoe omeo teny anamarinanao ny zavatra tiako ambara rehefa anao ny video aho. Dia omaly ihany ry havana, dia efa henoko ny fanahy masina ny teny hoe ho avy tampoka ny fandravana. Zay no zavatra nisy eo taty aminay taty, tena tampoka be zany ny fandravana. Dia anio dia mbola nampatsahivina ihany izany teny izany hoe ho avy tampoka ny fandravana. Any amin'ny bokyny Lioka toko 120 afaka vakinao ny tantara rehetra ao, fa ao anatin'io dia manambara ny amin'ny hoe fandravana. Dia ny teny nomeny fanahy masina koa anio dia ny teny izy hoe koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay hiaviany tomponareo. Izay zany no teny nomeny antsika ao amin'ny bokyny Matio toko 420 andininy 220 izany. Dia misy ihany koa ao amin'ny toko 520. Hovakintsika ny eo amin'ny andininy 220 aloha eo amin'ny Matio toko 420. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo. Amen. Dia ao amin'ny Matio toko 520 andininy 3:30 koa dia mbola mitovitovy amin'izany ihany.
hoy ny teny amin'ny anarany Jesosy Tompo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Eto izy ny teny tamin'ireo Virjiny 10 adala. Ary ao amin'ny toko 420 izy dia manambara ny amin'ny iavian'i Jesosy eny amin'ny raha alanitra. Dia manambara ny amin'ny hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa no fiavian'ny zanak'olona. Ry havana, ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa ny fiavian'ny Jesosy. Tampoka ny ranobe tamin'ny olona no ny tonga ilay rano dia tampoka tamin'izy ireo satria mbola falifaly izy ireo. Fa i Noa sy ny ankohonany ihany ary ireo vinantony no lasa tanatin'ny samby fiara sy ireo biby isan-karazany. Ry havana, hitantara ny zavatra niseho taty aminay ahako. Tamin'ny taona 2021 hoy aho teo fa 410 ifoany 510 ny volana Jolay izany dia nisy Tondra-Drano taty aminay taty. Ny zavatra niseho dia tsy voakasika izany taty misy anay satria izay ambony toerana zany no misy anay. Fa ny trano zany ambany toerana no tratra avokoa. Ary tena kilometatra maro mihitsy no tratra. Tena hoe tanana maro be zany no tratra n'io Tondra-Drano io. Ary tonga tena lavitra mihitsy zany io ranobe io. Ny zavatra niseho ry havana dia mbola tsy nisy toy izany mihitsy no niseho taty aminay taty. Angambany 100 taona lasa na tany erina be tany no nisy an'izany angambany taty amin'ity toerana ity. Satria ny misy anay dia tsy amorona ranomasina, tsy amorona renirano koa, fa atao zany hoe vale no misy anay aty. Tsy renirano akory, fa rano mikoriana izany no misy aty aminay aty. Afa izany le hoe renirano be ireny, fa amiko zany hoe zanaka rano kely zany no mandalo aty aminay aty. Dia atao zany izy io hoe vale. Ry havana, ny zavatra niseho dia andro maromaro tao alohan'io dia efa tsy nitsahatra ny orana taty aminay. Dia noho ny aveo misy zany ny barazy anankiroa aty. Anankiray aty amin'ny toerana misy anay. Ny anankiray any amin'ny villa efa ny akaiky ny Allemagne no misy azy. Satria ny misy anay akaiky ny Allemagne. Dia any zany no misy barazy anankiray lehibe. Aty aminay koa zany misy anankiray. Dia noho ny aveo efa tena efa be loatra zany ny rano tao anatin'ireo barazy ireo. Ny taty amin'ny misy anay eo ihany. Fa ilay barazy lehibe anankiray any akaiky ny Allemagne izay tsy alavitra anay eto dia io zany no nosokafan'izy ireo. Nefany zany alohany hanokatra an'io tara loatra ny fampiomanana ny olona era ny tanana rehetra izay andalovan'io ranobe io. Ry havana, no ny naneno ny alarma dia efa tara satria tsy afaka ny omanakory ny olona izany. Dia io alina io zany ny zavatra niseho zay tsy nafantatra na inona, tsy nafantatra mihitsy izahay hoe inona no zavatra niseho. Fa ny zavatra eniko no ny alina tamin'io barazy io zany izay nosokafana. Ary eo ihany koa zany ny orambe zany izay tsy nitsahatra latsaka dia nahare aho tena ohatrana tanana mihitsy nanozongozona zany ny taty aminay taty, zany hoe ny fanambanin'ny tany. Tena hoe eno mihitsy zany ohatrany hoe
misy olona analikisa mandeha mafy be tena feo tena hoe mampatahotra zany mare an'le Feona-Drano, Feona-Rano tena hoe mafy be zany fanenon'ilay rano mandeha ry havana, tena ohatra misy feo mihitsy io rano io rehefa tena avy migododona be izy io, tena mampatahotra maren'izy io. Sasany ny fahatsapako azy ohatra ny hoe tanana lehibe anankiray no nidina mihitsy avy any An-Danitra nanozongozona ny tany zany, tsy hoe kory orohoro-tany fa eno mihitsy ohatra ny hoe rano be na raraka tena hoe nitobaka indray mpandeha mafy be, tena mafy be. Izany zavatra izany ry havana dia arabe tsy alavitra anay no nandalovan'io rano be io, arabe tsy alavitra anay. Ilay fidinana izany akany amin'ny tanàna rehetra izay ambany toerana, ary tena nahatratratra any amin'ny 20 kilometatra tany hoany ny toerana tratran'izany rano izany. Ry havana, tena zava-doza mihitsy zava-doza. Ry havana, ny zavatra niseho dia maro be ny olona maty taty aminay fotsiny zany tao amin'ny tanàna tao ambany tao dia 930 ny olona maty tao, fa tany amin'ny toerana hafa dia maro koa ny olona maty, ary misy ny tsy hita faty raha tsy efa afaka 2 andro na 2 andro na 3 andro. Dia ny zavatra niseho ny magasin rehetra, ny trano firifiry na trano etazy izany dia 2 metatra teo eo ny avony rano, 2 metatra. Ny trano isan-karazany zay nisy lakavy dia difitra ny lakavy, ary nisy trano maro dia tao anaty rano ny akabiazany tapaky ny tranony olona. Ry havana, io alina io dia maro ireo fianakaviana teny ambony tafitrano ny andro fanavotana, nefany tsisy afaka nandeha nanavitra aloha, fa ny andro ny arivan'iny izay ny sasany vao voavonjy. Tena zava-doza ry havana. Ny zavatra niseho tao anatin'izany no ny efa afaka nandeha nakany amin'ny villa izahay dia tena torotoro ny foko, satria ry havana aty dia efa toerana mahazatra ahy, satria efa 4 taona lasa no nipetrahako aty. Dia ny toerana fiasanako teo aloha misy anankitelo dia tao anaty rano avokoa, ary efa nihidy tsisy zavatra azo atao intsony. Misy amin'ireo banky efa nitanteraka. Ry havana, be dia be ny toerana tsy nisokatra intsony amin'izao tsika miteny izao, na dia efa 4 taona lasa ary izany. Dia betsaka ny magasin, potika avokoa ny entana rehetra, ny sakafo, ny akanjo, ninonina dia potika avokoa. Ry havana, tena zava-pona izao tontolo izao. Firifiry ireo bara, ireo hotely, ireo kafe no tao anaty rano avokoa ny tsenan'izy ireo. Ry havana, tomobilina hoentin'ny rano lasa mifampitaingitaingina ohatran'ireny kilalao ireny. Afaka tapenao ny internet, afaka tapenao hoe vérifier inondation, dia ho hitanao ao Isaia no tanàna lehibe eto aminay eto, fa Isaia eto ambanivohitra. Zany hoe io zany no villa misy aminay eto, afaka jerenao izany tompoko. Firifiry ny olona nafindra toerana miala amin'ny toerana misy an'izy ireo. Ary ny zavatra tena mampalahelo no nefa nidina tany izahay, afaka andro maromaro, dia tena maimbo
tanteraka ny toerana satria ny antony tompoko dia izao. Ny frizidera, ny entana na voaka avokoa eny amin'ny trottoara. Fandravana rava. Zany no zavatra niseho. Tsisy dikany zava-pona avokoa zay hita masontsika izao. Tsisy dikany. Ry havana, mbola famindram-pony tompo matoa isika velona. Ho tonga tampoka eny amin'ny rahalanitra Jesosy. Ilay Ranobe tonga taty amin'ny vilona misy anay dia nisy ny olona mihitsy ny teny hoe ohatra ny rindrina mihitsy ny fiavian'ilay Ranobe. Zany hoe matevina sady avo be. Ry havana, zava-doza mampatahotra izany. Eny amin'ny vilona aty aminay am'izao tsika miteny izao dia mbola hita faritra ny ahavony rano amin'ny rindrina. Mbola hita faritra izany. Mbola hita mihitsy hoe io ny linina, io ny faritra ahavony rano tamin'ny tondraka taty. Ry havana, atrakanao lohanao mijery an'izany fa ambony be. Zava-doza matahotra ny tanan'Andriamanitra. Ny antony dia izao. Aty aminay ny anarana mpanao baolina kitra dia atao hoe diabla rozy. Zany hoe satana mena. Zava-doza izany. Ray volana talohan'io ary voalondohany io volana jolay io dia mbola nisy fifananana baolina ny Eropa izany. Dia tao anatin'io ireo mpanao baolina aty aminay ireo. Ry havana, mitondra ny anaran'ny satana ary ny tena zava-doza io vilona misy anay io dia eo no asian'izy ireo écran lehibe. Dia maro be ny olona manaraka baolina mijery eo. Ry havana, tena manandratra ny satana izany dia tezitra ny tompo. Dia ny olona izay mpanaraka an'ireny dia mipetaka eny varavarankely ny saina dia maro zany ny amin'ny drapeau, ny amin'ny saina izay ampiasain'izy ireny misy tena hoe marika ny satana. Ohatra n'ireny hoe forsa ngezabe ireny. Dia misy koa zany manao satroka mihitsy ry zareo misy tandroka. Ny fiara asiana ohatra n'izany koa. Ry havana, tezitra ny tompo dia manangatanana. Ry havana, izay no mahatonga hoe mila isika manao asan'Andriamanitra foana mandra-pikipin'ny masontsika. Satria ry havana, dia talohan'io tsy tadidiko hoe ray taona talohan'io ve sa volana vitsivitsy teo alohan'io. Io zavatra niseho io zany dia nandeha izahako sy ny zanako vavy dia indraindray izaho irery. Dia ny taonay zany hitanareo ireny calendrier tenin'Andriamanitra ireny. Dia alako zany ny feuille amin'izy ireny satria efa tapitra izany ny daty. Zany hoe tapitra zany ilay taona nampiasana ilay calendrier tenin'Andriamanitra iny dia nalako zany ilay taratasy kely be dia be. Dia ny taonay zany mandeha izahay izahako sy zanako vavy na izarery indraindray dia mampiditra ny taratasy tenin'Andriamanitra tsiraray ao anatin'ny boîte aux lettres any olona amin'ireny toerana feno falotona ireny. Zany hoe kafe misy toka ary eo ihany koa zany ny bara isan-karazany. Eo ihany koa ny boîte aux lettres ana bâtiment zay maro olona mipetraka ao anatiny izy ireny. Ry havana, izany dia efa fampitandremana ho an'ny olona tsiraray avy. Fanambarana sahady ny fiantsoan'Andriamanitra an'izy ireny. Zany hoe izay teny
voarain'izy ireny no ovakian'izy ireny mba tokony hibeban'izy ireny amin'Andriamanitra. Ry havana, ireo kafe, ireo bara dia tototry ny rano avokoa ny magazin an'izy ireny. Misy ny tsy nisokatra intsony. Tiantsika ny tompo, maminy isika, mampitandrina antsika foana izy, mampitandrina antsika foana ny tompo. Oka isika anambara foana an Jesosy na aminiza na aminiza. Ry havana, tao aorianan'izany rehetra izany herinandro lasa teo eo angambany dia nampaneno alarma fanairana ny taty aminay. Ry havana, fampitandremana fotsiny no nataon'izy ireo. Efa mampatahotra izany hoe mila miomana. Ry havana, ny trompetra fanairana dia izao ataoko izao. Maro angambany efa heninao hoe trompetra fanairana hoe ho avy Jesosy. Oka re tompoko hifoha isika fa efa tena akaiky sady ho avy Jesosy. So dia ho tara ianao. Ny teny izay nomeny fanahy masina dia hoe ho tonga tampoka ny fandravana. Ho tonga tampoka ny fandravana. Tonga tampoka ny fandravana. Maro ireo maty, maro ireo tsisy trano intsony, maro ireo tsy tafaty. Ry havana, oka isika iambona andro amanalina fa tiantsika Jesosy, tiantsika ny tompo. Miteny amintsika ny tompo anio hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tomponareo. Engane ka tena iambona tokoa isika tsiraray avy. Ry havana, izay no anio, izay no tiany fanahy masina ampitandremana antsika. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola iverina eto ihany aho. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.